Ny taona 2024 no nisy ny fanotana ragom-bolana malagasy farany izay ahitana voambolana aman'alina. 12 taona aty aoriana manaraka ny rivotry ny fanatontoloana voambolana maro no niforona. Ny fikarohana momba ny teny malagasy indrindra ny amin'ireo ilay voambolana samihafa dia mitohy satria ny mpikaroka na ny mpahay-teny amin'ny sehatra samihafa zany na ny taonivon'ny akademia malagasy dia manoza ny fikarohana zany. Raha ny marina aloha raha ny tokony ho izy isa-taona dia tokony misy ragom-bolana mivoaka ahitana ilay teny vaovao na voambolana vaovao ampiasaina ny fiarahamonina mbo voafaritra tsara ny heviny. Saingy eto amintsika no ny eto manana izay raha ny marina tena tsy misy dia tratra oriana ny fivoahana na ny famoahana famolavolana ireny ragom-bolana ireny. Arak'izany tsy mbola misy ny enti-manana hatreto hamitana ragom-bolana vaovao. Eo ihany koa ny fisian'ny fepetra maromaro izay andalovan'ny teny iray mialoha ny ampidirana azy ao anatin'ny ragom-bolana. Ny fivoaran'ny teny izay dia hita eo amin'ny voambolana ampiasaina sy ny fomba filaza-hevitra. Ny fampidirana an'ireny ao anatin'ny ragom-bolana dia manaraka fepetra. Ny amin'ny fandinihana hoe aiza ny faritra mampiasa azy, manahoana ny fampiasan'ny olona azy, inona ny tena heviny ary olona manao ahoana sy manao ahoana no mampiasa azy. Misy lafiny zavatra ara-teknika zany tsy maintsy jerena. Nisokatra nanomboka ny alatsinainy 3 jona teo ary mifarana ny 20 jona izao ny fankalazana ny iray vola ny teny malagasy. Lohahevitra entina mankalaza izany ny hoe fifehezana ny teny malagasy sy fifehezana ny teny vahiny.